lehibe ne tamin'ny tolona ny raha nivoaka malagasy iny dia raha volana vitsivitsy lasy zay a teny fotony tsy mifankalala ny malagasy maro samihafa ary indrindra mety mifampirafy mihitsy ara noho ny lafin'ny politika fa nitsangana ny kolektifa no nafahany malagasy hatrany fotony ny rahina amina tanjona zay fanovana teto Madagasikara dia zay ny tena zava-dehibe toizanay dimy rahalahy ny hoe zay fiarahany malagasy amin'ny anarany hoe kolektifan'ny malagasy ho any amin'ny fanovana nangetahita fanovana daholo le olondreo hatrany fotony ary zay heripo sy zay finiavany ny olona avy ny fotony zay hitondra fanovana zay no hijoroana eto ary mbola toizanay hijoroana hatramin'izao. Ny zava-dehibe angamba ny araky ny voalazanao teo dia ny hoe ny maro anisan'ny malagasy no tsy manaika ny zavatra tany tsy tandalana ny seho-teto tao anatin'izay volana vitsivitsy zay nanomboka tamin'ireny fifidianany ireny. Ozy ianao hoe inona ny zava-baovao entin'ny kolektifan'ny malagasy. Tsy zava-baovao le izy fa fanohizana araka ny voalaza teo ny tolona nampiray an'ny malagasy tamin'iny fotoana iny. Ino ny tena zava-baovao efa nilazaiko teo le izy ny hoe sambany ange tao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara ny hoe misy antoko maro samihafa zay nanana vina hitondra an'ity fireneny ity kanefa nahatsapa fa misy vina iombonana tokony hapetraka aloha dia ny famerenana ny Madagasikara amin'ny tany tandalana zay tsika vao mieritreritra ny anao vina fampandrosoana sy hevitra hoentina ampandrosoana ny Madagasikara. Zay ny tena zava-baovao tsy nisy zay ny teto Madagasikara hatramin'izay ary zay ny mbola toizana eto ny hoe ahoana moa ny afahantsika manangana Madagasikara rapitso raha ny fototra hainganarany kitoto dia amerina n'izay fototra zay ny zava-dehibe aminay voalazan'ny ray aman-dreny sokobe teo ny hoe isan'ny dingana anankiray natsapanay azy dia ny hoe ahoana ny atrehantsika ny fanovana n'ireo lalàna ireo mitady tany tandalana zay dia manaraka ny ara-dalàna ihany koa dia manaja n'izay zany zay ara-dalàna zay ny hoe aiza ny fanovana ny lalàna rehefa matoa ny mpitondra tsy manara-dalàna ary indrindra tsy meno an'izay fangatahany voaka malagasy tamin'ny rotolona ny arahan'ireo dia zay no ataonay tsy maka fahavalo tsy namanay daholo ny ao amin'ny fanoheran'ireo fa le tanjona sy le lalana mandeha makany amin'izay fanovana zay ngambany misy mitsitovizany fa ny tanjona iombonana dia mampitsahatra an'ity fitondrana tsy tandalana ity mino fa hitovizany rehetrarehetra zay ary atongava ny olona ty amin'ny fanoherana rehetrarehetra ao amin'ny fanapahana ny lalàna sy fanitsina ny lalàna hoentina hitondra ny tany sy ny firenena rapitso. Hitanareo tsara nge tamin'ireny fa natsary voafitaka daholo ny voaka malagasy 700 izy ianikajy teo 700 ny natsary voafitaka tsy tonga ny fidy fa rapitso le 700 tsy tonga ny fidy ireo ho avy anadio ny tokotany ka na inona eritreritra ho ataon'ny senis ny HCC eo efa fantatra ny voaka malagasy zao mipaipaika maloto ny zareo rehetrarehetra dia anara-maso ny vato tsirairay avy ny voaka malagasy ahafahan'ny mpanohitra ho tonga ao anatin'ny antemela-pirenena analany zareo zay le deuxième tour nyresahana teo toy an'le fanazavana teo nefa efa voavaly ihany fa nareo mirahalahy mo tia fantatra mazava tsara za tia metraka fantanina mivoaka malagasy hatramin'ny avitan'le fifidianana filoham-pirenena ara ve ny tsara sa ny ratsy ny fiainanao androany samy malala daholo tsika fa ny ratsy ny fiainana ary misafotra ny fiainana mbola tianao toizana indray ve izany aoriana ny fifidianana solombavambahoaka raha tianao toizana dia averenao reo fa raha tianao hitsahatra zany dia asoreo reo zay ny avaty aminay avaty amin'ny kolektifan'ny malagasy zay le fanohizana n'le tolona ny hoe tsy nety raha nidradradradrana zayna tamin'ireny dia hoe mety hiatsara ny fiainan'ny malagasy ny tsara ary izy androany ve misy ve ny jiro mandeha tsara ve ny jiro misy ve ny rano ny ena ve ny vidin'ny solika ny ena ve ny vidin'ny vary ny ena ve ny vidin'ny ppn andavanandro zany ane ny lokaloka natao tamin'ireny fotoana ireny dia ianao ve mieritreritra fa raha ireo no miverina io dia mbola hiena ho azy io teo ary tsy voahenany keo aorianan'io io voahenany tsony vao mainka ao mafisy no fiakaran'io dia zay le fanovana tianao atao tandalàna ve Madagasikara androany misy hoe fandriam-pahalemana
mety hoe ty-tanàn-dehibelona zay nefa tsy misy kidnapping eko mahazo maramila sy mahazo gendarme miambina daholo mpanambola rehetrarehetra hoe tsy akazo be nay dia fa feno ny kidnapping any mena be ne misy kidnapping eran'ny Madagasikara misy kidnapping saingy malagasy tsotro reny dia tsisy miteny dia tsy maintsy mifidy malagasy raha te hanovan'izay raha te hanova dia fantatry ny malagasy zany azany namana rehetrarehetra izay dia tsotra eny tsy mitsinjo no aviny ty Madagasikara ty mihitsy ireo mpitondro ireo ary tsy vaovao ane zany izy misy nefa nyteny hoe naka nationalité izy any velany tsy njovany no aviny zanany dia mazava ho azy zany fa tsy mahataitra azy ary tsy maharary azy mihitsy ny ainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao fampitehana ny orinasa malagasy fanapitehana ny mpandraraha malagasy ny fianarany zanaka malagasy gadraina ny mpampianatra ampitahorina ny mpampianatra ny fitsaboana izy amintsika rehetra tsy mitaitaina satria efa tsy eto tsony no aviny efa tsy eto tsony satria ny taranany rehefa karakarainy ho any ivelany dia izay ilay ilana anohizana n'ilay tolona ho an'ny fanovana ary farany izay angena ny tokony anatanterahana an'io amin'ny alalan'ilay fifidianana ho avy io amin'ny alalan'ny rehetrarehetra efa nyteneniko ianao teo hoe potehany zareo ange ty Madagasikara ty dia potehina hatrany amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra potehina hatrany amin'ny rafim-panjakana rehetrarehetra tsy misy tsony zany ny fahafiatreretany dia hoe izy mpitondra ihany sisany fahefana eto Madagasikara fa ireo tompona andraikitra rehetrarehetra tsy misy izay no mila ijoroany malagasy tsirairay avy izay le fangatana n'ilay fanovana hoe sa mihitsika sa mijoro hitondra ny fanovana amin'ny fanajana ny fihavana le fihavanana koa tsy dia hainy loatra satria raha vao mahita malagasy anankiray mba metimety izy dia nanapotika azy nataony sa ahoana namana tsy fatany zany ao anatin'izay fihavanana izay ny hoe ianao ane androany mety mahazo masoandro fa raha-pizy anao mety tratran'ny aloka koa eo amin'ity indray mandeha ty le izy ane tsy mety ny solombavam-boaka foana mahazo tsiny mariny zany zay le fifidianana ho avy indray matofilo ajo dia tena intsoko mihitsy le fanontaniana satria tena lesoka lehibe dia resaka ady hevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny zavanizy tiako taritana lavidavitra ny lalan-tsaintsika ao anatin'ilay izy matony mitonga ohatra amin'izany sehatra zany ho antenimera-pirenena io ny antenimera-ndoolole ny HCC sy ny senisy ny ambony misy tompona andraikitra hoe ny olana eto Madagasikara androany dia le tompona andraikitra voalohany mihitsy ny tsy mahafantatra ny lanjan'ireo androm-panjakana ireo izy no manapotika an'ireo androm-panjakana tsirairay avy ireo mahatonga anazy ohatr'izao izay ny tena olana fototra safidim-bahoaka ny solombavam-bahoaka fa adidinao rehefa mitarika ianao no miaro an'ilay androm-panjakana mame asina an'ilay androm-panjakana mba ahafahany manao an'ilay asany araka izay voalazana lam-panorenana no lazain'ny zoko Jean-Jacques teo fa zay ve ny zavatra misy eto amintsika ny ataon'ny fitondra amin'izao nge dia manapotika ny androm-panjakana manapotika ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra ndresantsika teo ny lafiny ekonomika fa amin'ny lafiny fitantanana ra-panjakana tena potehany tanteraka mieritreritra izy fa hoe rehefa manangatanana fotsiny ny solombavam-bahoaka dia matanjaka izay zany zay zavatra entiny eo tsy mitombony zany raha mpampianatra ianao raha ohatra nandia fianarana ka nandao atao fianarana dia fantatrao tsara fa mpampianatra dia manontany ny hevitry mpianatra ao ampianarana mampiady hevitra ny mpianatra hoe misy olana dina ny vaolana samy milaza ny heviny izay no ampiakarina ato amin'ny trano misaotra ny namina fa atao amin'ny trano fampianarana antsika mahalala tsara an'izany fa zany ve misy eto amintsika le olona tompona andraikitra ve mamesehatra ny olona tsirairay avy ahafahany maneho ny hevitra ampandrosoana ny Madagasikara zany resaka taxa ny resaka maro samihafa zany iny entina ampandrosoana ny Madagasikara tsia fanampenam-bava misy eto na io mivantana na ankolaka tsy ahafahany voaka malagasy maneho hevitra hoentina anatsarana Madagasikara satria izy mieritreritra fa izy rery ihany malagasy na tsy manana zoam-pirenena ary izy dia zay zavatra zay no manimba ary zay no mapotika n'ity firenena ity androany dia zay mila fanovana azo omena tsiny daholo ny olona adinonareo fa ny tena tompona andraikitra ny tsy fampandrosoana Madagasikara dia mitarika tompoko mitarika voalohany ka Madagasikara tsy maintsy mandroso na ajana na tsy ajaina le lalàna na ajaina lalam-panorenana na tsy ajaina tsy raha rano io
fa tsy maintsy mandroso Madagasikara. Io zao hitantsika tsy maintsy toerana ny lalàna, tsy maintsy sajaina ny lalàna, tsy maintsy apetraka ny gouverneur, tsy misoratra anatin'ny lalam-panorenana ny gouverneur. Ary ny joro zay hoe tsy mety io, tsy naharany zany. Fa tsy maintsy apetraka foana le gouverneur. Fa tsara hoe ahoana ny famolavolana an'ireo candidat ny Kolektifan'Ny Malagasy. Manoloana an'ireo fanamby asidra zava-mitsangy eto amin'ny izay ne mahatonga anay araky voananomboka ty valandresaka ny rahantsika ty teo dia niteny hoe maka fotoana izahay mba hitsinjovana n'ilay olona izay ho tongeny tena hiaro ny tolona marina. Raha ny tianao candidat ho solombavambaoaka ange androany mety amina amanetsiny satria no mibaika eo anatin'izay dia ny hoe aka toerana. Raha toerana andedavinay tao anatin'ny Kolektifan'Ny Malagasy dia efa lasa izay nanao zavatra hafa teo. Fa tsy toerana andedavinay fa fanovana andedavina teto. Dia ny valy lelazaina teo dia efa nitenina tsidiky ny namana président Andrianainarivelo teo. Ny sivana voalohany indrindra aloha dia anifotony. Ahoana moa ny safidiananao solombavambahoaka, ny anarana hoe solombavambahoaka nefa tsy fantany akory ny olona. Le vahoaka isolony vava ny potony any. Zay ny sivana voalohany indrindra. Ary zay no apetraka eto anatin'ny Kolektifan'Ny Malagasy. Ary zay ny tazomanay amin'ilay fiarahana ny hoe niezaka nataonay anie mbola veriko ihany dia mba ahafahany olona ny fotony mandray anjara sy mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Ary ny tena fandresena lehibe tamin'iny tolona iny ary tiany ho tohizana ary tokony ho tohizana dia izay fandraisan'ny olona anjara ny foton'izay. Ny olona avy any amin'ny ARB, MMM, FMI, MTS, ny FTT ny tsy mifankalala taloha teny fotony tany. Fa izao reo mifandray. Mifampitatana amina tanjona anankiray hoe andao hovainy Madagasikara ary tia ny lalana amivatsika azy. Dia izay zavatra izay ny zava-dehibe. Ny olana rehetra raha fitinina ange ilay zavatra miseho teo tsy ny angavany fotony zany le olona lany mitantana ny fireneny. Ary zay le olana, zay le manque de légitimité. Zany hoe tsy mivoaka maronista, tsy malala ny tena etaetam-bahoaka ny fotony. Fatany ve zao hoe ohatrina vidin'ny bokinomby. Nefa ny omby nompiany mivoaka malagasy eto. Zany olona bokinomby zany angeka tsy niaina an'izany ianao tsy malala an'izany. Hoe zao ny tokony hamahana an'izany satria avoaka malagasy matapitrisany miaina sy miopiompy. Kavina nresahana dia avy eo nasiana puce. Dia natao le olona sangisangy le izy rehefa avy eo hoe atsony amin'ny telefônina ny omby zany rehefa hodiny ariva. Tsy tanteraka moa izy misaotra an'Andriamanitra. Fa sady ny omby tsy miteny no ny connexion koa tsy nandeha. Ny tiako lazaina dia tsotra. Ny olana fototra dia ny tsy fanana ny mpitondra vina le voalaza rehetra teo hoentina mampandroso amin'ny Madagasikara. Ary zay viny zay zay nge no tsarainy eo amin'ny antenimieram-pirenena rapitso. Ary za zany tsy miady hevitra amin'ny hoe anaramaso ny mpanatanteraka araka ny voalazanao teo fa hanova mihitsy. Fatra raha filazanao maso dia hoe tonga amin'ny antenimieram-pirenena dia anaramaso ny mpanatanteraka io tsy ilainy io mpanatanteraka io. Satria rehefa maro anisa ianao amin'ny antenimieram-pirenena dia mivatra any mpanatanteraka ihany koa. Zany hoe misy famatorany ireo amin'ny rafitany fitantanana ara-panjakana. Ary ilaina ny afantaran'ny vahoaka an'izay. Izay ny mazava-dehibe azy. Ary ny olona tonga ao zany dia hanova tanteraka ny Madagasikara mihitsy. Dia androanitsika manana didy manova ny voaka malagasy tsirairay avy. Tamy efa voalazan'ny namana teo daholo no mikasika ny resaka hoe solombavambahoaka izay vinanay tato anatin'ny Kolektifan'Ny Malagasy hoe takitaky ny inona ny solombavambahoaka ho tonga eo amin'ny antenimieram-pirenena. Fa ny dia fanamafisana ny hoe nisy tolona ny erahana teto anadiovana ny toko tamin'ny mpifidianana sy amerenina ny tany tandalana eto Madagasikara. Dingana iray io tsy azotsika tsiniavina ary tsy maintsy tanterahantsika dia manasa tena manasa ny voaka malagasy tsirairay avy. Mijoroa isika. Tsika tsy naman'izay miemotra zany. Fa azotsika atao tsara manova amin'ny Madagasikara. Tsy hoe voova rapitso araka n'ilay nofinofo voalaza teo reny. Fa hovantsika mendalana fa indrindraindrindra isika miaraka no afaka mampiova ny lalan-tantara zany. Betsaka, tena betsaka ny malagasy no miraviravy tanana indraindray amin'ny afitsoko ny mpitondra. Dia androany te hiantso amin'izareo ireo hoe tanindrazantsika ity
karanakitsika no oneto a tsika ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fanovana araka ny voalaza teo azo atao tsara ny mampiova nyzao fiainana zao raha nety aminao a faranako amin'izay a ny tsara ny fiainanao a taoriana ny fifidianana filoham-pirenena iny dia tena araka nylazaiko teo a tsofoko rano ianao tohizo fa raha hitanao fa tsy nety ny fiainanao taoriana ny fifidianana filoham-pirenena ireny a adidinao malagasy raha ry avy no mitsangana mampitsahatra n'izany zavatra zany a tsy abibaby an taranaka fara mandimby a an'izao fahoriana iainana n'izao fotoana izao